mbola ho ampitombonao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manahafa an'Andriamanitra miasa. Manahafa an'Andriamanitra miasa. Tatsika izany ry havako amin'ny mofinainantsika anio. Filazany tsara araka ny Jaona 5:7-20 hatramin'ny 7:20. Manahafa an'Andriamanitra miasa. Misongadina eto araka ny tenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny fampianarana izay nataony fa Andriamanitra miasa Andriamanitra. Ary io Andriamanitra miasa io no taafin'i Jesosy Kristy ka asainy koa ho taafintsika rehetra mpanaradia azy. Ho Jesosy eo amin'ny 7:10 manao hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Midika izany fa tsy nitsahatra tamin'ny fahariana sy ny famoronana tamin'ny voalohany ihany ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nitsahatra miasa izy, nanao ny fahariana fa mitohy amin'ny asa-pamonjena sy ny asa-panavotana tao amin'i Jesosy Kristy izany. Eto asongadina eto ireo asan'Andriamanitra samihafa. Lazainy ohatra fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra, Andriamanitra lehibe ka nanao ny asa tsara maro. Tsarontsika ny asa famoronana izay hitan'Andriamanitra fa tsara izany, ampatsiahivin'i Jesosy eto. Fa mbola ambara koa fa manao asa mahagaga maro hatramin'ny fananganana amin'ny maty aza. Io Andriamanitra io mamelona izay maty, manome aina sy fahavelomana. Ary mbola ambara ihany koa fa mbola miasa mandraka ankehitriny io Andriamanitra io. Dia indro hitantsika fa nitohy tao amin'i Jesosy Kristy izany asa izany, dia tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy nanao ny asan'Andriamanitra, nanohy ny asan'Andriamanitra. Ary raha mbola tohizantsika izany dia afaka tenenitsika manao hoe dia tamin'ny vanim-potoana ny fanahy masina dia indro ny fanahy masina niasa tao amin'ny fiangonana, niasa teto amin'izao tontolo izao. Eny, ny fanahy masina no miasa mahery ao amintsika tsiraray avy anatanterantsika ny asan'Andriamanitra. Dia izany asan'Andriamanitra misongadina izany, izany Andriamanitra miasa izany no taafin'i Kristy ary tiany ihany koa ho taafintsika mandraka ankehitriny. Fiangonana miasa, kristianina miasa, mpanompon'Andriamanitra miasa ny asan'Andriamanitra. Zany no fenitry ny Baiboly, no fenitry ny tenin'Andriamanitra ampianarina antsika. Tsy tian'Andriamanitra hitomoem-pona ny olona izay natsony, fa tiany hiasa ho azy. Ary ambara eto amin'ity mofinainy ity aza fa ho tsaraina araka ny asan'ny olona. Zaro tonga fitsarana eo amin'ny olona izany asa nataony na tsia izany koa ny voalaza. Amin'ny 9:20 sy ny 7:20 manao hoe aza gaga amin'izany fa avy ny andro iray andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony. Dia hivoaka izy ka izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanameloana. Izany hoe tsaraina araka ny asany na tsara na ratsy ny olona. Antsonary ny mino ankehitriny hiasa ny asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny asa tsara, mpanao ny tsara. Kristy ny asa asa-pamonjena, asa-panavotana.
ianao ihany koa ry havako malala, atsonony tompo hiasa zany asa tsara rany, tsy ho kivy, tsy ho ketraka, tsy hiferinaina lavany amin'ny asa tokony ho ataonao sy mendrika ho ataonao amin'ny mahavoarin'Andriamanitra, amin'ny mahaolon'i Kristy, dia manaova ny asa tsara, fa ho amin'izany no ny antsoina anareo. Dia hoan'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Andriamanitra ray ny famondram-po sy ny fiantrano. Misaotra anao zay ilay Andriamanitra miasa ho anay. Raha miasa ianao, iza moa no mahasakana izany? Asa tsara, fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Maniraka anay hiasa ny asa tsara eo amin'ny fiangonanao koa. Ankehitriny ary dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay, ry Andriamanitra io, ny amin'izay fanorantenanay rehetra, ny amin'izay fanekenay teo anatrehanao. Mby amin'ny andro fahatelo amin'ny synode lehibe FJKM izay ankehitriny, eny andro fahaefatra aza, ianao Andriamanitra izay efa nanankinanay izany hatramin'ny voalohany, ahatanteraka ny fivoriana rehetra petraka am-pelatananao, ny asam-bomera, asa tsokady samihafa amin'ny fandiniana ireo lahadinika any anivon'ny sokajy, tahinao ny mpikambana amin'ny sokajy tsiraray avy, tahinao ihany koa ny amin'ny izay ananana ny lafiny teknika rehetra, ampahomby izany fivoriana anakinana ny fiainan'ny fiangonanao izany. Dia matoky manananao zahay Andriamanitra, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina. Amen.